eo amin'ny tontolo ny fampianarana kosa indray dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina no anatanterana ny fividianana CEPE sy ny BEPC mikasika izay indrindra ary dia mitondra fanazavana ny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeaza am-pirenena. Ao anatin'ny vanim-potoana ny fividianana avokoa no anatanterana ny fanadina mpanjakana CEPE sy BEPC raha ny tety andro mipetraka. Ny fanadina CEPE dia ny 20 Jolay ho avy izao no toto-saina, izany hoe ao anatin'ny fampelezan-kevitra. Andro vitsivitsy aorian'ny fandatsaham-bato amin'ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 30 Jolay no hanaovana ny BEPC izay voafaritra tao ny fahatelo ka hatramin'ny fahaeniny volana Aogositra 2024. Tsy hanelingelina amin'ny fanatanterahana amin'ny fanadina mpanjakana CEPE sy BEPC ireo fifanandrina-potoana ireo sy ny fisiana lehibe anazapy mirotsaka ho fidiana be ny tanàna hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Paul Rabary. UDB ny candidat maire chef saby ary amin'ny antoko rehetra vakaminareo tsy atiantsika hoe zany tataitra amin'izany resaka fividiana sy namanjana antoko rehetra chef saby rehetra tsy hoe chef saby rehetra fa chef saby be dia hoe antoko maro samihafa nampanohatra nampanohana fa ny instruction anao dia sotra hoe nareo candidat ataovana candidat anareo rehefa lany monareo dia lany somatsara dia manao exercice maire rehefa tsy lany monareo dia miasa ministère ihany satria ny formation miandritsika aoriana ny vacances eo 40 000 olona formetsika mandritra ny vacances reo chef sabreo na candidat izy na tsy candidat reo ihany reo hiala iasantsika ary dia tsy manelingelina mihitsy zany satria fantatry ny olona tsirairay ny andrana ndraiky. No marian'ny ministra Paul Rabary fa mizotra ara-dalàna amin'ny fanomanana ny fanadinana CEPE sy ny BEPC. Zay maiko zany ofisielina zay misy mesure de sécurité tsy maintsy raisina dia tsy afaka miteny zavatra betsaka ny amin'izay fa zay koa efa indrindra mandeha ara-dalàna na ny CEP na ny BEPC amin'izao fotoana izao ary ireo olona rehetrarehetra ao anatin'ilay fikarakarandreo tsy mahazo mivoaka amin'ny toerana misy azy ireo ary tsy mahazo mifanderaseraman'olona ivelany tsy manomboka examen. Hitanareo zany fa ny ankoatran'izay tsy afaka teneniko tsy hoe mandeha tsara an'izany fikarakarana ny tompon'andraikitra maro samihafa mandeha rano amin'ny faritra rehetra dia efa miandry ny rapitsy afakapitsy zany zao dia ny livraison an'ireo colis rehetrarehetra satria misy logistique be mantsy izy io raha io examen malheureusement tsy afaka hoe entinany presse misy logistique be izay fandefasana ireo taratasy maro samihafa any amin'ireo toerana samihafa dia miandry atsika zany zao dia ny fandefasana izy ireo any amin'ireo centre d'examen manerana misy izay miainga eto Antananarivo mankany. Mariana fa miisa 4,794 alina sy efatra ny mpiadina hiatrika ny CEPE amin'ny volana 20 Jolay ho avy izao. Mahatratra 7,703 alina sy 3 hetsy kosa ny voasoratra anarana hiatrika amin'ny fanadinana BEPC izay ho toto-saina ny fahatelo ka hatramin'ny fahaeniny volana Aogositra ho avy izao.